Misy atrikasa amin'izao fotoan'izao tanterahany eny anivon'ny lapan'ny antenimierandolo eny Anosy eny ny filohan'ny tambazotran'ny parlementera afrikanina miady amin'ny kolokolo no isan'ny manatanteraka izany mazava ho azy zany fa dia ny mahakasika ny kolokolo sy ny manodidina azy no horesahana ao anatin'izany. Fifanankalozan-kevitra sy fizarana traikefa eo amin'ny fitantanana mahomby indrindra eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny kolikoly no tanterana nanomboka androany eny amin'ny lapan'ny antenimierandolo Lanosy. Atrikasa natao indrindra anamafisana izay fomba fitantanana mahomby izay no ampisiny ity atrikasa ity ary ihany koa natao anamafisana ny andraikitry ny parlementaire malagasy eo amin'izany sehatry ny ady amin'ny kolikoly izany. Tonga izarany trakefany izay miaraka amin'ireo parlementaire malagasy ny filohan'ny tambazotra ny parlementaire afrikanina miady amin'ny kolikoly na ny APNAC Andriamato Jean-Pierre Passis Sapamba Bouka. Manahira amin'izany ahoana zany hoe manampaizana amin'ny ady amin'ny kolokolo zany satria misy zavatra alamina araka ny lalàna io noho izany misy zavatra ianarana mihitsy satria ny sénateur na ny député tsy olona mahay lalàna be na tsy fahaizana lalàna fotsiny zany foana mampiatra azy amin'ny ady amin'ny kolokolo io satria nisan'ny tokony hiaro amin'izany amin'ny vahoaka ny fiarahamonina ny parlementaire koa zany nanasana tsika nanasan'izy ireo satria anatin'le réseau isika le réseau afrikanina miady amin'ny resaka kolokolo io ametrahana an'ireo fomba mampanao tsara le bonne pratique ahafahana miady amin'izany zay no anaovana fifanakalozana traikefa anatin'ny 2 andro manindry eto amin'ny Sénat iarahan'ny parlement rotota atrehana moa izany dia ahafahantsika manamafy satria ady io averindray mandeha tsy hoe miteny an'izay no dia tsy hisy tsony ny kolokolo fa tsy maintsy mampiseho an'izay finiavana izay ny fitondram-panjakana. Nanamafy tao anatin'ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny APNAC fa ny fametrahana hatrany ny maha-olona ary ny fahamarinana no ahafahana miady amin'ny kolikoly sy mametraka ny fanjakana tsara tatana.